Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no irabainainareo rehetra izay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy izay endraketako ny mpitandrina sofinirina Ramboasanna. Ary mananteny zahay fa ny zavatra izay ambara dia hitondra fahazavan-tsaina, ampiorina ny finoana ary koa hanantsika fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Satria tery ny lalana ary ety ny vavahady ka vitsy ny makany. Ary koa maro koa nataony araka manaminambaran'i Jesosy ny mpaminany sandoka na iraka sandoka ary koa Kristy sandoka. Amin'izao andro faran'izao dia anjarantsika mikatsaka ny famarinana hatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy anao izany rehetra izany. Koa ambazon'Andriamanitra manampy antsika dia hivavaka tsika ary mba ny fanamasina anao amisaina fahendrena ty mpanohitsy maso ity ary koa hitondra ny teny any amintsika tsiray avy na aiza misy antsika eran'izao tontolo izao. Hivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mampamonjy anao amin'ny alalan'i Jesosy ary rainay tamin'ny alalan'izany famonjena izany dia matoky sy mananteny zahay fa ianao no misy saina fahendrena fahalalany ty mpanompo tsy maso ity ary ametraka ny teny amin'ny vavako araka ny teny zay fanambaran'i Jesosy Kristy Tompo raha teo. Ary dia misaotranao koa ny amoranao ny fo sy ny sofon'ny olona tsiray avy handray ny teny ka afantarany na marina na tsy marina zavatra lazaina fa ny famarinana dia tsy maintsy ambara torina. Ka dia misaotra anao zay fa ambaranao aminay ny tena antony tonga anay ho tonga azo famonjena sy fiainana amin'ny alalan'i Jesosy. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nandrositsika amin'ny fanambarana hoe ireo mpananika amin'ny fefy. Ary natonga izay mpananika amin'ny fefy zay dia araka ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Jaona 10. Ary ny fanambaran'i Jesosy aza mikasika an'izany. Jaona 10, ny voalohany sy ny faharoa. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 10, ny voalohany sy faharoa. Lazaiko aminareo mara dia marina tokoa fa zay tsy miditra ambavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fefy dia mpangalatra sy tsy ho lahy. Fa zay miditra ambavahady no mpiandry ny ondry. Eto misy fanambarana ifandresansika tany amin'ny voalohany fa zay tsy miditra ambavahady dia mpangalatra sy tsy ho lahy. Mananika amin'ny fefy izy zany. Tsy hitany ny lalana, tsy tonga amin'ny vavahady izy, tsy tafiditra amin'ny vala. Ary fanambara tamintsika teto fa ahatonga ny olona ho andeha amin'izany lalana izany dia Andriamanitra mihitsy no mamisy saina ny olona ary mitarika ny olona araka ny voalaza amin'ny Jaona 9, 17. Jaona 9, 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay rehetra omeny ray koa no anatona ary zay manatona dia tsy mba ho lavika mihitsy. Men'Andriamanitra saina ny olona hitady an Jesosy le lalana sy famarina fiainana le vavahady ary koa vala. Ka rehefa men'Andriamanitra saina izy ka manaiky dia zao ny zavatra mitranga Jaona 10, 4. Jaona 10, 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manatonay raha tsy tao amindray zay naniraka ahy. Ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Tsy misy olona mahay manatona an Jesosy mahazo fiaina mandrakizay raha tsy ny ray mihitsy rehefa namisy saina an'le olona ka manaiky olona mitaona azy, mitarika azy ho any amin'le lalana mba ho tonga eo amin'ny vavahady ary ho tafiditra ao amin'ny vala. A Jesosy Andriamanitra mihitsy manatanteraka izany fa tsy vitan'ny olona io. Zay no nahatonga amin'ny fanambarana hoe mpananika amin'ny fefy ty mpangalatra sy jiolahy. Araka ny fanambara hitantsika teo aloha dia nisy ten'Andriamanitra tao amin'ny Ezekela. Ezekela 20. Ezekela 20 dia ny andininy 7 any andininy 4. Ezekela 20, ny andininy 7. Ovatsitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
kanefa miasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo masony jenitrisa zay nitoerany sady teo a masony no nanaovako zay ahafantarany ahy tamin'ny itondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Miasa Andriamanitra no anaramasina mba tsy antontony zany anarany zany io natrehan'ny jenitrisa zay itoeran'ny olona izay ao amin'i Jesosy. Ny andininy 4 tovitovy am'izany ihany Ezekela 20:4 aminaran'i Jesosy. Kanefa miasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo anatrehan'ny jenitrisa zay nakita nitondrako azy nivoaka. Maro ny olona no tafavoaka eo am'izao tontolo zao, afaka niasa maizina, afaka am'ireo zavatra mahavariana eran'izao tontolo zao. Noho ny ahoana ozy, noho ny anaran'Andriamanitra hoe kanefa miasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo anatrehan'ny jenitrisa zay nakita ny nitondrako azy nivoaka. Ary zay nahatonga Jesosy nilaza ao amin'ny Matio, satria maro ny olona mivavaka ankehitriny, maro ny olona miantso ny anaran'i Jesosy, maro olona manantena fa hoe hitseran'i Jesosy am'irao ny lanitra. Kanefa ty teny atao Matio 7:1-3 ty de mampatahotra loatra. Ahoana moa no mampatahotra? Matio 7:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Maro nanao amiko am'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminaranao va zahay, tsy efa namoaka demity taminareo va zahay, tsy efa nanao asa lehibe taminareo va zahay. De ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory nareo hatrehatr'izay, mila amiko nareo mpanao meloka. Eto tena hitana misy olona tena mivavaka, manotory, araka ny teny hoe maminany, namoaka deminy, nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy fantatra akory ianareo hatrizay. Eo zao no manimetraka fanontaniana hoe nahoana ny tsy fantany. Miseho ny fanomezam-pahasoavana, mety manana fanamasina mazava tsara ny ten'Andriamanitra satria misy zavatra zay adininy olona. Ny zavatra adininy olona io de ny fitiavana araka Andriamanitra voalaza amin'ny Korintiana 1 2:1 misy teny toy zao. Korintiana 1 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana de tonga varahana maneno sy kipansina hikarantsana aho. De ny miasa ny fanamasina mampiteny ny olona miteny pirenena samihafa hitoriana amin'ny filazantsara, kanefa zao tsy ao am'le fitiavana. Satria ao anatin'izany fiteniny zany misy fibebona fireriana, manaratsy, manameloka. Jereo ny 2 Korintiana 1 tena mifolo 2 Korintiana 1 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafikira tenimbonitra, kanefa tsy manana fitiavana de tsy mitsinona aho. Manambary zany fa mety miseho ny fanomezam-pahasoavana, ny fahagagana, araka ny teny Jesosy hoe misy ny teny hoe zay namorany tamin'ny anaranao, namoaka deminy taminaranao, nanao asa lehibe taminaranao, nefa hoy Jesosy hoe tsy fantatro ianareo. Satria nahoana tsy tanteraka tao amin'le olona ny fitiavana araka Andriamanitra. Ary eo amin'ny andininy faharoa io de hoe ary na dia manana ny faminaniana aza aho ka mahalala zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafina tenimbonitra, kanefa tsy manana fitiavana de tsy mitsinona aho. Mana finoana, miseho mifagnomantana, mifagagana, voaka ny deminy azy sitrany marary, kanefa zao tsy de ao ny fitiavana fa mieboebo loatra. Dia mazava ho azy fa mananika ny fefy zany le olona. Ary eo amin'ny andininy fahatelo aza misy ny teny hoe ary na de omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na de atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho de tsy mahasoa ahy akory zany. Matoa ny soratana zany ito de misy tokoa.
misy fanambarana ny olona lanytory nanambara nanazava mbony amy gany Daniel toko fahafito ary naporaisina tany amin'ny apokalipsisy zany. Vitany conférence na ny fampianarana zay nataony dia nandraiky tanana ny olona teo ambaravarana izy ary anisany zay manandraiky tanana azy teo ambaravarana ka nijanona teo akaikilo mijery reo olona zay nanasika teo. Tonga reo namany izay mpiara-miasa aminy de nandray tanana azy arabana fa tena tsara mihitsy le fampianarana ary tena hainao tsara. De niraisiny le tovolandra verany ny palitaony de izy adraisy hafa ihany ny mahay sy ny manam-pahisy sy ny tranainy. Hitantsika am'izany fa tena frera ihany zany tsy tena fitiavana fampisehoana fahaizana sy fahendrena fahalalana nataon'le olona nitory. Zay nahatonga nyty teny eto ty mananika ny fefy ny olona toy zany satria jereny eto de tsy ao mihitsy zany le fitiavana araka n'Andriamanitra. Ny Korintiana voalohany toko 10:10 ny 9:7 de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana voalohany 10:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha amin'izao fiainana zao ihany no anantenantsika ny Kristy de manitra indrindra noho ny olona rehetra isika. Maro ny olona no mivavaka mitady an'Andriamanitra. Inona ny antony? Mitady vola, mitady asa mandraraha, ny azo zaza na azo vady na ampilamina amin'ny fiainana am'izao fiainana zao. Kanefa raha izay anao tao de tsy mety satria Jesosy de efa nilaza raha teo ao amin'ny bokin'ny Matio. Matio toko 9 ny 3:30 misy teny toy zao. Matio toko 9 ny 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny famarinany dia hanampy ho anao izany rehetra zany. Ny famonjena le fiaina mandrakizay natonga antsika zanak'Andriamanitra, ahatonga ny fanamasika afaka miasa mahery atao amintsika, afaka antsika ny ota mandevosiny, afaka antsika amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, ary ahatonga antsika iasan'ny fanamasaka ho tonga manana fiaina finoana ary fitiavana araka Andriamanitra. Dia izay ny tadiaviko kanefa tsy izay ny tadiavin'ny olona fa izay ampilamina amin'ny fiainany am'izao fiainana zao ny azahoana vola be sy ny namany rehetra lasa mananika ny fefy izy. Zay ny tena zava-doza indrindra ankehitriny ary mila mitandrina antsika satria maro no variana am'izay famantarana sy fahagagana zay tsy maintsy misy nefa ireo satria Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ka iny Jesosy nandendenanao soa iny de mbola manasitrana manao fahagagana, manao zavatra maro samihafa indrindrandrindra ny atonga antsika vohova. Raha tsy miova toeritsika de la mananika ny fefy satria maro ny olona no mora tetry, mora sosa, miady aman'olona, dia mampalahelo fa tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra intsony le fiainana. Zao mivolaza amin'ny Salamo 5:10. Tsara mba ho fantarisika tsara zany satria ilaina mihitsy. Salamo 5:10 ny 7:10 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy haino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha ka hamaly ireo olona tsy mivoatoetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Eto misy milaza hoe Andriamanitra hamaly ireo olona izay tsy mivoatoetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Maro ny olona mivavaka mino an' Jesosy vomy teo am'sy de natatsaka ny rano. Jesosy nitsangana tamaty ary mbola ho avy indray kanefa tsy mivoatoetra, mora tetry, manaratsy olona, mankahala, tsy mahay mamela heloka, tsy mahazaka teny ary mampalahelo fa manavakavaka olona. Zay ny olona miaraka am' Jesosy tsy mba izany satria Jesosy ninina natao taminy de nandefitra ny tsy marina izy araky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 2. Petera voalohany toko 2 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 13:20. Petera voalohany
toko faharoa andininy sivy amby folo ka hatramin'ny telo amby roapolo aminaran'i Jesosy manao hoe fa zao nankasitraha raha misy olona mitondra alahelo ka mandevitra ny tsy marina noho ny fihetreretany amin'Andriamanitra fa inona no laza raha tahiny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandevitra amin'izany fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandevitra dia izany no sitrak'Andriamanitra fa ho amin'izany no niantsonanareo fa kristiany zay efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany zay tsy nanotakory sady tsy nifitaka teo ambavany raha nitevatevana izy dia tsy mba nevateva ary raha nijaly dia tsy mba nandraona fa nanotra ny adiny ho amin'ny tsara marina. Jesosy toy nendrikendrena no aratsiana no melona ny ampangana sy ny totondry tia maina ndrona tsy aradrarana kanefa nangoraka sy nalelo andreo olondreo izy ka nivavaka hoe raha io mamela ny elony fa tsy fanta zay ataony. Tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny hoe tiava fahavalinareo nandatsaka ny rano an'izao tontolo izao zay nanao azo fahavalo ary manaova soa zay manisy ratsy anareo raha olona nanisy ratsy azy ireo ary zao tontolo izao nandatsahany rany mba nana ny fiainana mandrakizay saora zay manozonareo mivavah zay manisy ratsy anareo. Tanteraka tao amin'i Jesosy tokoa zany teny zay efa nampianariny zany ary zay ny ilantsika mandinika tsara hoe manahoana amin'ny fiainantsika moa avetsika mba efa manaiky le tenin'Andriamanitra hoe tiava ny fahavalinareo manova soa zay mankalinareo satria raha tsy zany dia mpananika ny fefy ary raha ohatra mba tsy mananika ny fefy azy fa mbola zazo amin'ny Kristy dia mangataka mba hitombo ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo mba tsy hatonga antsika hananika ny fefy dia misy teny toy izao amin'ny andininy valo amby folo sy ny sivy amby folo. Apokalipsy roa amby roapolo andininy valo amby folo sy ny sivy amby folo aminaran'i Jesosy. Izaho dia manambara am'izay raketra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy ireo Andriamanitra hanampy ireo loza ireo tsara hanampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy ary raha misy manaikitra amin'ny teny amin'ny boky ny faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia zay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity. Ty baiboly ity tenin'Andriamanitra tsy any amin'ny voalohany Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Voalaza eto amin'ny Apokalipsy eto fa reo raha misy manampy dia Andriamanitra manampy ny loza voasoratra ao aminy, raha misy manaitra dia Andriamanitra indray anaitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy eo amin'ny tanàna masina. Zavatra ratsy zany satria raha izany atao dia anisan'izay mananika ny fefy tsy mahazo famonjena. Ary raha dinitsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana 3 any andininy 5 sy 4. Ohabolana 3 andininy 5 sy 4 aminaran'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa ampinga ho any zay mialoko aminy izy aza manampy ny teniny fa ndreo manariny ianao fa dia ho hita fa mpandainga. Ny tenin'Andriamanitra manko any Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy dia voalaza eto fa ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa. Andriamanitra nge no nanome andreo voadio ary tsara ary tsy misy zany hoe ahitsitsy zany anambamboarina aza manampy ny teniny fa ndreo anariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Ny tenin'Andriamanitra dia ampinga ho an'izay ohatra mandray azy fiarovana ary mahatonga Andriamanitra miasa ao aminy. Izany tsy azo ampiana misy tenin'Andriamanitra ity, tsy azo amboamboarina. Maro ny olona manamboamboatra, misy olona tafaresaka tamiko dia zao ny fanambarany. Misy teny ao amin'ny baiboly ao tsy dia azoko loatra fa tsy mety amiko. Tsy mety amino satria tsy zakany sainy mankato azy. Loha tamin'ny hoe izay no nahatonga an'Andriamanitra name mpamonjy mba hatonga anao hanaiky, hatonga anao hay ankatoa rehefa tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Tena zava-dehibe zany. Ao amin'ny mpitory teny ihany koa
raha resaka ten'andriamanitra ihany no resahantsika mpitoroteny toko fahatelo ny andininy faefatra mpitoroteny toko fahatelo andininy fa efatra amby folo azafady zao mivolaza aminaran'i Jesosy fantatro fa zay rehetra ataon'andriamanitra dia haharitra mandrakizay tsy azo ampina ary tsy azo analana izany ka dia ataon'andriamanitra matahotra eo ny mason'ny olona. Andriamanitra nanatanteraka nanao an'ity ten'andriamanitra ity ty baiboly ity fa ny olona miasa kosa nanao azy ho boky ady eto zay nataon'andriamanitra de maharitra mandrakizay ary zay natonga ny hoe tsy azo analana tsy azo anampina fa re manao an'izay zay olona tady anao an'izay de mananika ny fefy ary manahira indrindrandrindra ny amin'ny tenany lalàn'andriamanitra. Jesosy de nanazava an'izy io araka nyvoalaza ao Matio toko fahadimy satria misy olona tady hanova ny lalàna averiny araka ny fiheverany azy satria araka nambaran'ireny olon'ireny de hoe rehefa nitsanga tamaty Jesosy de novany Jesosy ny lalàna. Jesosy tsy nanova mihitsy satria Jesosy tsy niova omaly an'io ary mandrakizay izy ny nanome ny lalàna teo teny motrosainy satria izy le Andriamanitra nidina teo ny resaka tamin'ny zanak'Israely. Matio toko fahadimy ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny sivy amby folo no manazava sy manambarana izany. Matio toko fahadimy andininy fito amby folo ka hatramin'ny sivy amby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litera iray na teny tsoritra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra ary am'izany na zovo no mamany anankiray am'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa na zovy no mankatoa ny sy mampianatra ireo de izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eto zany de zao tsy azo foanana mihitsy tsy azo alesona ny lalàna. Jesosy tonga tsy andrava nanaitra andreo fa anatanteraka zay ny lazainy hoe mandra-pahafoana ny lanitra ny tany tsisy foana akory na litera ray raha teny soratra aza amin'ny lalàna. Fa raha ohatra ka misy olona mamany anankiray amindreo ko mampianatra zany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha izy misy olona kosa mampianatra ireo sady mitandra zany de izy natao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tena tsy azo foanana mihitsy ny lalàna ary zay natonga ny ten'Andriamanitra nge hoy Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena ka izy ireo mahatratra amin'ny farany. Apokalipsy toko fa efatra amby folo andininy roa amby folo. Apokalipsy efatra amby folo andininy roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana sy ny finoana an' Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Magaga eto fa ny lalàna ny lasa alohan'ny hoe finoana. Raha ambarany amin'ny finoana ny azona famonjena sy fiainana ataon'Andriamanitra mankasitraka ny tsisy raha tsy amin'ny finoana tsy azona sitraka amin'Andriamanitra. Kanefa Jesosy ny teny hoe zay mahatratra amin'ny farany no honjena ka izy ireo mahatratra amin'ny farany indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoan'i Jesosy. Ary fitandremana ny didin'Andriamanitra io de matetsy ny devoly satria raha tsy mankatoy ny didin'Andriamanitra hoe de manota de mananika amin'ny fefy zany. Apokalipsy roa amby folo andininy fito amby folo. Apokalipsy roa amby folo andininy fito amby folo amin'anaran'i Jesosy de teza tam'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana filazana an' Jesosy. Etsika dia mahita fa zao teza amin'ny vehivavy ny dragona. Vehivavy ny reny teny fiangonana mandeha mitory ny fiangonana kanefa ny tena hiadivany zao ireo zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Izay zany ny tena hidivan'ny Satana. Ao amin'ny Kolosianina toko faharoa ary andininy fahaefatra de misy teny toy zao. Kolosianina toko fahaefatra toko faharoa andininy fahaefatra azafady amin'anaran'i Jesosy. Kolosianina toko faharoa andininy fahaefatra amin'anaran'i Jesosy. Zany nazaiko fa andreo tsy hampandihy fevitra nareo ny teny toa marina. Misy olona tena mahay mandahatra mahay manazava
raha enona ny tenina marany de oe mariny zany. Zay no natonga ny teny eto hoe zany no lazaiko fa andrao isy ampandiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Everinao marina le teny efa tsisy. Ary ny teny apôstôly Paoly indrindra no lazainy. Petera faharoa toko fahatelo, andiny efatra amby folo, andiny dimy amby folo sy enina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Petera faharoa toko fahatelo andiny dimy amby folo sy enina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faharipon'ny tompontsika de keo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malantsika taminareo koa araky ny fahendrena nomena azy tahaka ny ataony ao amin'ny epistily rehetra koa fa milaza ny zavatra zany eo aminy izy. Ary amindreo de misy zavatra saro-pantara zay olan'olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaka naovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahavereza ho an'ny tenany. Misy olona zay kely fahalalana tsy miorona tsara. Ka ny epistily apôstôly Paoly de lazainy sasany hoe tsy izy io. Apôstôly Petera nefa de manaiky fa tena zava-dehibe ny epistily apôstôly Paoly ary ao ny tena ahitana ny fanazavana ny famonjena sy ny fanavotana. Farany Matio valo amby roapolo andininy sivy amby roapolo. Matio valo amby roapolo andininy sivy amby folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa marana zao fampianarana izao. Azao mifanambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny sivy amby folo. Anaran'i Jesosy koa mandehana ianareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Maro ny olona maika ny atao batisa. Satria nahoana? Misy teny Andriamanitra any amin'ny marika hoe zay misy atao batisa no vonjena. Ka noho zay fanambarana zay hoe maka zay misy atao batisa vonjena atao batisa. Kanefa eto zao mampianara aloha, mandana ataovy mpianatra aloha zay vao manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanamasina. Fa raha fa tsy ampianarina le olona de atao batisa kototo. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe mitoriny filazantsara n'olombelona rehetra zay misy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino no elohana. Zay zany mazava-dehibe hoe mananika amin'ny fefy raha ohatra ka tsy mianatra fa mandehandeha foana am'izao fiainana zao ka diso fiverana. Soratsika Andriamanitra amin'ny fanambarana sy fanazavana ka de Andriamanitra ndeha ahomba antsika mba atonga antsika andinika hianatra ny ten'Andriamanitra ahafantarantsika famarinana ka azotsika famonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka atsika. Saotra anao zay Andriamanitra amin'ny famindramponao. Saotra ny fanazavana mba ahafantarana hoe mananika amin'ny fefy ve ny tenako sa tsy? Sao de mba tsy miditra tsy mandeha am'le lalana intsony na tafiditra ao vavahady ka lasa mananika amin'ny fefy. Mba tena fitarehanao Andriamanitra ny fanamasika famena ny amin'i Jesosy fanatanteraka ny famonjena ary mbola mifono ho anay vavaka tsy aitona amin'ny tanakavaninao. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray toizantsika amin'ny fampianarana fa vita ny fampianarana ny hoe mananika amin'ny fefy de zavatra hafandray nolazatsika amin'izany ka dia mazotoky aho fa mazoto hanaraka ny fampianarana zany nareo mba hanatsika fiainana mandrakitra amin'ny alalan'i Jesosy.